faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia ataontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany ny amin'ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra betsaka anao zao ny zahay ny amin'izao fotoana zao afaka manambara ny fisaorana sy fiderananao afaka mijoro eto anoloanao mba ahatonga anay andraindray sy hisitraka ny fahasoavanao. Misaotra betsaka ny amin'ny présencen'ny olona izay tonga eto ny amin'ny mbola tsy tonga fa eny an-dalana. Misaotra betsaka satria tsy misy olona afaka ny tonga eto raha tsy nitao mifanahy ary makasitraka an'ireo izay namaly ny antso sy efa présence ady ara-potoana. Jesosy tsy tara fotoana zany ary makasitraka tsika anazy ny amin'izay ponctualité an'izay. Misaotra Jesosy satria isan'ny fidinao izay mba andraindray ny fahasoavanao sy ny fanambaranao rehetra androany. Omany ny fonay mba anana fo malemy sy fo nofo mba hay andraisanay an'izany fanahy vaovao izay nomenao anay zany. Makasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Afaka mipetraka tsika tompoko Donc itsika anomboka maka ny salamo salamo voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany eny ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ratsy fanahy fa toy ny akofa ahelin'ny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonana marina fa fantatry Jehovah ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Amen. Sambatritsika fa matotsika tonga eto dia isan'ny vonina hiala amin'ny ratsy fanahy aloha raha izay. Sambatritsika fa efa anisan'ny manana fahatsarana vonina matoa manaiky taritan'i Jesosy eto. Ary mila misaintsaintsika andro aman'alina ny teny izay voambara amintsika fa tsy mandalo fotsiny ao antsofontsika na hoe mety hoe mandalo fotsiny dia tsy tafatoetra ao anatintsika izany teny izany. Sambatritsika satria mipetraka eo akaikin'ny source dia afaka misitraka foana ny rano velona izay avy amin'i Jesosy ahafahantsika mamovo tsara sy mamoaka ravina maitso tsara ahafahampitazana mandalo hoe tena misy fahavokaran'ny fanahy sy izay avy amin'i Jesosy ao anatintsika. Izay zavatra ataontsika dia lavorary daholo satria Jesosy momba antsika, Jesosy manotrona antsika ary izy no mahatonga antsika toy izao. Afaka miassimile sy nataoko hoe afaka mitelina ny ratsy fanahy tsika satria tsara fanahy ary afaka ny alevina zany ratsy fanahy zany tsika satria malemy ara-nofo malemy ara-panahy ary miadana satria ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatintsika. Aoka tsika hanana toetra tsara izay miafinao am-pontsika, toetra tsy mety loha, toetra manana fahalamalemy sady miadana ary izay indrindra ny mahatonga antsika manana fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra. Andraisantsika fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra zany fo malemy sy fanahy malemy zany satria efa navaozana zany araka ny nambarany hoe omeko fo vaovao nareo dia omeko fanahy vaovao nareo. Fo nofo aoka tsika tsy hanana fo vato intsony, aoka tsika ahay andefitra sy hamoaka vokatra ny fanahy ary tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama hoe ho tompony satria Abrahama nanaiky an'Andriamanitra sy natahotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay natrehany. Mila mitoetra tsara tsika ary manaja tsara an'Andriamanitra
matahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika satria tsika ilay mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Rehefa manaja an'Andriamanitra tsika dia tsisy masakana fivavakintsika izany ary mila miray saintsika satria izay no mahiray antsika ao amin'Andriamanitra. Raha tsy niray tamin'Andriamanitra Jesosy tsy tanteraka ny fahamonjenantsika dia mila antsika koa miray saina ao amin'ny fanahy ao amin'Andriamanitra mba hahatonga n'ilay fahamonjen'i Jesosy ho tanteraka sy maro toerana eo amin'ny fiainantsika izany. Mila mahay mamindra fotsika, mila mahay manetry tenitsika ary mila mahay mifankatia satria rehefa mahay mifankatia dia fantatry Jesosy. Izany no didy nomeny antsika hoe ny mba hifankatiavanareo. Mila mitombotsika amin'ny finoanan'i Jesosy. Mila tsy hoe eny efa nandray famonjena fotsiny fa mila midroso lalindalina kokoa tsika ao amin'ilay finoana izay anamboarany toerana ho antsika sy rahantsika aminy amin'ny fotoana anankiray izay hiaviany indray. Tonga izy apakatra antsika dia mila miambina tsara tsika, mila masina tsika satria izay tsy masina dia tsy fantatr'Andriamanitra, ary mila miambina tsika mba hahatonga an'i Jesosy ahafantatra antsika rehefa amin'ny fotoana hiaviany indray. Mila manomana sofintsika tsika ahay andre ilay feon'ny trompetra izay ho tsofin'Andriamanitra amin'ny tsofiny anjeny amin'ny fotoana izay hahatongavan'i Jesosy. Efa vita amin'ny famonjena fa mila isika no mitsofoka sy mandeha amin'izany lalan'ny fahamarinana izany. Aoka tsika tsy ho variana, aoka tsika ho tonga tena aina iray, feo iray ary loha iray izay ao amin'ny Kristy. Dia deraina mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Dia tsika hiankohoka marina ary hanolotra fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy androany izay tonga eto hiankohoka aminao, tonga eto hiombona aminao. Ny fifantohanay rehetra Jesosy dia tianay atao zato isan-jato aminao, tiany adonona ny zavatra rehetra fa te hifantoka aminao izay Jesosy Kristy androany. Manatona anao izay tsy amin'ny fanatenan-javatra, tsy amin'ny filan-javatra Jesosy Kristy, fa mahatsapa izay fa eo aminao tsara indrindra Jesosy Kristy, ary tianay ianao Jesosy. Androany izay mampifantoka ny masonay aminao, ny fijerinay, ny safidy izay ny hijery anao Jesosy Kristy. Hijery anao aho tsy atahotra ora eo, mafahitanao ahita tony fijerinao. Hijery anao aho, ianao no mpamonjy ahy, mafahendrenao anao izay tokony atao. Tenentsika lazantsika izany hoe hijery anao. Hijery anao aho tsy atahotra ora eo, mafahitanao ahita tony fijerinao. Hijery anao aho, ianao no mpamonjy ahy, mafahendrenao anao izay tokony atao. Aminy heriko rehetra
tsika hoe ijery anao ijery anao ao tsy atahotsara io fahitana ahita tony fijerinao ijery anao ao ianao no mpamonjy fahendrena amin'ny heriko rehetra jesosy amin'ny heriko rehetra otianao ao rilay apingako otianao ao rivatolampiko amin'ny andro piainako tsy homandra kizay amin'ny heriko rehetra tianao ao rilay apingako otianao ao rivatolampiko amin'ny andro piainako tsy homandra amin'ny heriko rehetra amin'ny heriko rehetra otianao ao rilay apingako otianao ao rivatolampiko amin'ny andro piainako tsy homandra Alleluia, Alleluia, Alleluia manjakany tu Alleluia manjakany tu Alleluia manjakany tu amin'ny andro piainako tsy homandra Alleluia, Alleluia, Alleluia manjakany tu Alleluia manjakany tu Alleluia manjakany tu amin'ny andro piainako tsy homandra kizay Alleluia manjaka Jesus oh Alleluia manjaka Jesus oh Alleluia manjaka Jesus amin'ny andro piainako tsy homandra kizay safidy zay jesosy androany iankohaka eto aminao satria ny fahavelomanay ny andro pisinay jesosy dia noho ianao tonga eto izay androany dia noho ny fahasoavanao jesosy kristy tompo ianao no antony velomako tompo ianao no natozao ay no arina
lazaintsika hoe ny masoko Jesosy hibanjana anao ny masoko no hibanjina anao ny sofiko andrenesako ireo teninao ny oroko Jesosy ny oroko fofonay na viamina ny vavako hiderako anao Jesosy no hiderako anao asandratray ny tananay Jesosy ny tanako mananjatako anao isaiko no isaitsainako ny fahadiazanao No arinao tu viendrichiaminao sota Jesosio introami verina biancuca aminao Jesosio aminao Jesosio ifunaquireu fautaco aminao Jesosio aminao Jesosio tapitrany musica vitan fideran indroamanantonanao teanolo travo teanolo
koa jesosy mijerenao aoka ny fony tsirairay avy jesosy tsy fo miolakolana tsy fo miatsara velatsy fa tena fo mahitsy sy marina manantona anao marina jesosy kristy araka izany iry zany jesosy aoka izany tsy tonikira fotsiny jesosy kristy fa ianao tena hoe mandinika ny fona tsirairay avy dia aoka ilay fo ankasitrahanao fo madio mety aminao jesosy kristy no entina eo anatrehanao androany entinay miagohaka eto anatrehanao jesosy Sanganao uzanakao natsunao sandinao fambula panutaunwe nanulutsanyai bawaianao inano ataoku teso Fitiavana lebetuiza la saurambulla veluna sono faliri quizao cana niantuni fissi izao cana Sono faliri, quizao cana
mafy voninahitra Jesosy Kristy ireriana. Alleluia. Daontsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika izy ohatran'Andriamanitra fotsika manontolo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fony manontolo ny soranay ianao anomezanay voninahitra anao indray ny amin'izao fotoana androan'izao iombonanay fosy andrenesanay ny teninao. Aoka ny fony sy raha avy izay tonga eto Andriamanitra fotena nona sy mangetaheta ny fahamarinanao. Mingavy a Jesosy aoka tsy ho teny mandeha mahafinaritra ny sofina fotsy ny tendrera zay ho zarainy eto fa ho teny fiainana tena hikasika ny fonay anova ny fomba fijerinay alalànay ny asaribidi ny fiombonana sy firaisana aminao. Ny fanirinay faratapiny indrindra dia ny ho iray aminao araka ny teninao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ty angatao zay tianareo na inana inona fa ho tonga aminareo zany. Androany ary kasio indray ny fonay, kasio ny fonay tena ho fo mangetahetanao, maniry fatratra anao ary ho fo mikambana aminao ary tafatoetra mandrakariva oamponay zany satria anao no Andriamanitra ny fo kuripamuzi mangetahetana mani zilalandava ija banamina sira tena iombona amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny teny zay ho zarainy eto. Angatao mifanamasina ny fonao isokatra mba ho tena anana fifandraisana amin'Andriamanitra tanteraka. Tsy ho azo nofo amandraza zavatra ho zaraina raha tsy mifanamasina no mitantana sy mitondra antsika ao anaty fifantohana. Voninahitra ilay tokana sady mifidy sy ny antso antsika
rehetra miseza fiandranana mandrakizay sady mpanjaka ny tompony tompo Jesosy avy any Nazareta. Ndao ity tanana mafo azy. Halleluja. Ho azy rery voninahitra. Orakoraka ho an'ny mpanjaka izy tompony. Halleluja. Mahazo toerana tompo. Halleluja. Andreny ariva dia hitondratsika amin'ny alalan'ny fanampiny fanamasina ny zava-miafina mombadiky ny unité na union amin'Andriamanitra. Rehefa tena izy tsy misarona na masika ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga? Tsika mantsy tsy hoe miezaka ny hitovy amin'i Jesosy satria tsy vita ny ezaka ao zany. Fa tsika manaiko tariny fanahy antsafidy anahaka an' Jesosy mba ho fantsona anehoana ny fisiany tsy tamaso eo amin'izay tontolo misy atsika androany melohan'ny fotoana-pakarany atsika. Zary havana dia teteny amintsika hoe misy tombony tena hafa mihitsy eo amin'ny fiainantsika olombelona amin'ny faneketsika ho tena ho iray amin'Andriamanitra. Misy olona tao anatin'ny soratra masina, Enoka no anarany, amin'ny Hebreo 2:1-5. Finoana ozy izy namindranany Enoka tsy ara ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitran'Andriamanitra izy. Tena andininy anankiray ao anaty Baiboly, boky ny Hebreo 2:1-5 eo. Olona anankiray ohatrasy ohatranao atao hoe Enoka ny anarany. Rehefa mijerytsika ny zavatra nitranga tao amin'io Enoka io dia hafa kely ny azy. Mba azonao veroka ve fa Andriamanitra ne no nanozona ny olona rehefa niodina taminy, hoe i Adama sy ny taranany rehetra ranofo dia niforon'Andriamanitra tamin'ny vovoka ary iverina ho vovoka indray, zany hoe tsy maintsy mandalo fahafatesana. Fa rehefa jerentsika ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Enoka dia hafa kely. Lay ozona tsy maintsy natao hitrango amin'ny olona rehetra taranaka Adama ranofo eto tany, hoe tsy maintsy ody vovoka iny andalo fahafatesana iny. Rehefa niodina tamin'ny olona dia tonga teo amin'ny dingana ara-pifandraisany Enoka tamin'Andriamanitra, novain'ilay fiombonana sy ilay firaisany tamin'Andriamanitra, tsy andaitra tamin'ilay izy. Nahoana? Satria Enoka dia niara-dia nandeha tamin'Andriamanitra, niara nandeha tamin'Andriamanitra izy, niombona tamin'Andriamanitra izy, niray tamin'Andriamanitra izy, nanao izay nankasitrahan'Andriamanitra izy. Nitsindrin'ny Baiboly mihitsy ny teny hoe nambara, zany hoe ny révélation fiainany dia fiaina mpankasitrahana. Zao no nasaiko milaza fa ireo ozona ny amin'ny zavatra tiany devoly andravana ny ankonanao tany amin'ny lasa rehetra, ny amin'ireo problème ara-taranaka mitady angeja sy ilanao délivrance erany tampo-tanety, dia teteny aminao asainy hoe hitan'ireny olan'ireny sy ireny sakana sy ozon'ireny fa raha voatsara ny firaisanao amin'Andriamanitra sy ombonanao aminy, raha tena authentique ny fiarahanao amin'Andriamanitra, dia za teteny aminao fa tsy sany ratsy fanahy hikasika ny fiainanao. Mijanona treo ary stopy ro karazan'ozy na rivo sosona mitambatra tady hamotika ny fiainanao rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fiombonanao aminy. Zany no antony ampianarana antsika tsara hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Lesona omeny Jesosy antsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia lesona manaitra ny ao anatin'ny fotsika ho tsara famindra miara-mandeha amin'Andriamanitra, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara, miombona amin'Andriamanitra ary mbola mitohy hatrany amin'ny hoe iray amin'ny tsara, satria ny herin'ny fanafahana avy amin'ny fampiasana finoana ositra dia voafetra, fa ny hery miasa ao anaty fiombonana dia maneho ny fahasampiaron'Andriamanitra illimité
tsy azo ferana miasa eo amin'ny fiainany zanany zay akasitrahany. Ndao hoe izara zavatra kely amintsika. Azonao ve veriko fa be dia be amin'izao andro faran'izao ny asa fanompoana miorina amina fanafahana fotsiny. Ministerana délivrance, ministerana guérison, fanasitranana, ministerana na fitahiana, ministerana fananganam-piainana, ministera be dia be ny fototra iorenana ministera. Tsy tena omin'ilay zavatra ilan'Andriamanitra azy. Fa ny ministera tena kasitran'Andriamanitra dia ny ministera miaina mavokatry ny fanahy. Ministera miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Isika manaiky ho iray amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny isika manaiky ho ampiasain'Andriamanitra. Andriamanitra tsy inona tsy niantso atsika ho ampiasaina, fa niantso atsika ho iray aminy. Ny ilainao tsy tanan'Andriamanitra, fa ny ilainao fanatehan'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Fanatehan'Andriamanitra no ilaitsika. Halleluja. Mahazo aina ny fanatehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsara fiombonana sy iray amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy azontsika isitrahana mihitsy raha tsy tena manaiky isika niaraka tsara amin'Andriamanitra sy tena miaina ety ambony tany ho isan'ny olona kasitrahany. Ary zany isan'ny olona kasitrahany zany dia olona manao sitrapony. Zary havana tena tianaitra anao fa manomboka androany mandray sa fanapa-kevitra ho isan'ny olona tsy mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Fa rehefa ianao tanteraka ao anatin'izany fomba fiainana zany, tsy olona ny amaly fitianao ary tsy karazan'olona hitonantonana hitady an'Andriamanitra etsy sy aroa zany ianao amin'ny fandalovanao eto ambony tany. Fa ianao le olona tao hoe tsy oron-javatsoa zany satria ny rehetra ilainao ameno ny fiadanam-po ao anatinao hiatoka ny fiarovana anao, ny fanatehany tsy ala eo aminao mandrakizay. Jesosy dia nilaza ary zay miaraka amiko dia toa amiko mandrakariva satria za manao zay sitrany. Toerana mahatamanan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona miaina ny sitrapony. Ny olona kasitrahany tsy ho fanatehany zany, tsy ho voaka miditra amin'ny fanatehany tsika, tsy ho amin'ny fotoana anankiray vao mahatsiaro fahafenona, fa naiza misy ianao dia renao fa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra rehefa kasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Ary zany mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza fa Enoka dia noentin'Andriamanitra ary tsy hita izy satria nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Ny révélation faratapo indrindra amin'ny sekoly ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fanananao antoka fa iray amin'Andriamanitra ianao, miaraka aminao izy ary tsy absent mihitsy amin'ny fotoana rehetra fa eo foana izy sy tia tanana mafeo azy. Mafantatrareo fa raha délivrena ianao amina aretina anankiray androany dia mety isy problème mandray ianao amin'ny herinandro dia délivrance hafa indray ny tadiavinao. Zany ianao karazana sa fanompona rehetra misy eto ambony tany mitambatra, miaina sy mialika ao ambanin'ny fahasoavana sy fanampian'Andriamanitra amin'ny don, misy limite le izy, misy fetra le izy. Fa eto dia tadidio hoe Enoka niara nandeha tamin'Andriamanitra ary nambara fa nanao zay ankasitrahany izy. Union. Rehefa nakasitrahan'Andriamanitra izy dia ntaony antsika isaina firy amin'ny olombelona eto ambony tany firy miliara noentin'Andriamanitra nanjavina fa tsy nandalo fahafatesana. Fa za te hiteny aminao na ozy na mipetraka ho amin'ny olombelona sy ny taranany tsy mifandimby eto ambony tany ianao hoe tsy maintsy mandalo amin'io satria tsy ilainy ty nofo ty fa niodina tamin'Andriamanitra ary voaozina. Nataon'Andriamanitra niavaka Enoka toe-panahy nampiavaka ny olona, toe-panahy mampiavaka ny olona. Ny olona manana toe-panahy atao hoe akasitrahan'Andriamanitra dia mahasari-piaro an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy voatery hiainany manodidina anao fa hitondran'Andriamanitra anao.
Zany mahatonga atsika tsy mahazo makatahaka sy mijery fiainan'olona fa mibanjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika mandra-piaviny. Tsy maretiaka ho an'Andriamanitra. Halleloia. Eto ny fampianarana dia manaitra atsika hianga eo amin'ny tena fiarahana ao amin'Andriamanitra sy ianao manaiky ho iray amin'Andriamanitra. Manomboka hisitraka ny fisiny amin'ny dingana mbola tsy niainanao ianao, satria fantatrao fa ireo zavatra rehetra izay mety hoe mahazatra hiainan'ny olona be dia be hitadiavany an'Andriamanitra, dia ho dingan'Andriamanitra ho fiainan'ny olona tena manapa-kevitra ny anao sy hiaina mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy ezaka avy amintsika ilay izy fa etaeta po ahafahany fanamasina miasa ao anatintsika sy mitaridalana antsika ary momba antsika mandra-piaviny. Ahoana paster zany io miaina eo amin'ny ara-panahy hisitraka ny fankasitrahan'Andriamanitra zany? Galatiana 5:5 fantatsika tsy anjery io teny io. Alleluia. Manomboka amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 9:70. Ozy izy ny apôstôly Paoly fa hoy za mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary no fanohatra izy roa mba tsy ahazoaonareo manao zay zavatra tianareo. Inona ny tiany Paoly ho tenenina? Ny tiany fanahy ho mpitondraina amin'ny Paoly ao anatin'io teny io dia zao: misy zavatra tianao atao foana, fa mila tsapanao ilay izy hoe ara-nofo ve sa ara-panahy ilay izy. Inona le motivation, inona le manetsika ao anatinao anao an'ilay izy. Ianao ve tsy mieritreritra hoe iza no nanozona sy nanameloka ny nofo ho amin'ny fahafatesana? Tsy Andriamanitra ve? Tsy izy no tena amin'ny Genesis 3:7 hoe koa satria niodina ny olombelona dia vovoka ianao dia hiverina ny vovoka indray. Iza ny teny an'izany? Andriamanitra no teny an'izany. Raha ny fiarahany Enoka nandeha tamin'Andriamanitra no nahatonga ny Enoka niavaka tsy ho isan'ny voaheloka tamin'izay efa nanozonan'Andriamanitra ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany ka nofo aman-drà. Sarobidy amin'Andriamanitra ve zany ny fiainam-pakasitrahana no fampiasany amin'ny fahagagana? Dia ametraka fanontaniana aminao inona ny asarobidy ny zavatra mihoatra ao anatinao eo am-panomponao sy tadiavanao an'Andriamanitra ka mbola mametraka ny ao am-ponao ho sarobidy ny sitrapony latsaka no zay itianao hitadiavana azy sy ankinana aminy. Fahagagana ve? Ireo karazana don be dia be izay nomen'Andriamanitra hoe afaka hanampina ny marefo ampinoana nefa zanak'Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe tsy ilaina ny don. Eto aloha dia apetrako tsy hoe tsy ilaina ny don, fa namasina matona nomela izy. Misy limity ny fahaizanao sy ny fahalalanao ary tsy afaka mihitsy ianao amina karazan-javatra sasany raha tsy Andriamanitra mihitsy miditra tsetra dia nomeno ny fanomezam-pahasoavana mba hanampy ianao ahafahanao misitraka amin'ny fanampiana. Matoa nomeno ny fanamasina ho parakletos dia sady nomeno ny vokatry ny fanahy nova ny toetranao ao anaty, nomeno ny fanomezam-pahasoavana mba hanampy anao ahafahanao misitraka ny fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ireo fahasarotana rehetra tsy takatry ny saina lalovanao ety ambony tany ka ilanao ny fanampian'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra mitranga, ny zavatra azo ny don omena dia tsy mihoatra no zay tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalan'ny fampiasana ho finoana hitady azy. Fa ny zavatra azo ny toe-panahy omena ankasitran'Andriamanitra anao dia manivaka mihoatra noho ny zavatra isehoan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra, satria iny tsy miankina amin'ny fanomezany anao fa miankina amin'ny mpanome ny zavatra rehetra. Ny fankasitrahan'Andriamanitra dia Andriamanitra tena ny mihitsy no mijery anao. Dia jereo fa ny olombelona rehetra tokony ho faty daholo, fa Enoka nisorony tsy hoisan'ny maty. Satria tsy hoe vonona no ampiasainy na nanakirany itony filazantsara fa ny aina tamin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra, tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Zava-miafy ny fankasitrahan'Andriamanitra dia mitaona ny olona anankiray izay mangetaeta ny ombina sy iray aminy
ahatonga n'Andriamanitra azo aina. Ny fiainam-pahamasinana ne mampahazo aina n'Andriamanitra. Ny fiainam-pahamarinana mampahazo aina n'Andriamanitra. Andaontsika tsy aina tahaka ny olona te ho masina, te ho marina fotsiny, te hanao ny sitraponao. Fa andaontsika ho karazan'olona anapa-kevitra anao ny sitrapon'Andriamanitra. Safidinao ny tsisy manery fianao afaka manapa-kevitra. Raha vao etaetanao io dia hiditra tsetra ny fanamasina hiprograme amin'izay andamina ny ao anatinao. Lasa omen'Andriamanitra anao ny toe-po makahaly izay zavatra tsy tian'Andriamanitra ary makafy izay zavatra tian'Andriamanitra. Satria manomboka ao amin'ny firaisanao aminy Andriamanitra, manovanao tsy hainao tsony ho velona fa Kristy ny velona ao anatinao. Halleluja, halleluja. Za tena nandinika hoe fiarahany Enoka nandeha tamin'Andriamanitra. Nahatonga ny Enoka niavaka tsy ho isan'ny voaheloka tao anatin'ny fanozonana ny olombelona rehetra. Ny nofo rehetra mandalo amin'ny fahafatesana daholo raha tsy hoe miveriny Jesosy dia manjavony ianao. Ohatra ny Enoka. Fa tapa-kevitra fotsiny izao Andriamanitra hoe tsy maty rangafa, tsy mandalo fahafatesana. Misy ve mahery no Andriamanitra? Tsy misy mandrakizay zany. Fa ny fiarahany Enoka nandeha tamin'Andriamanitra nahafoana ny fanamelohana azy, izay olona tokony ho faty satria taranaki Adama ranofo. Fa azonao ve? Evero ane ny fiarahana amin'Andriamanitra miatrika ny fanamelohan'ny fahafatesana ny lasa novain'Andriamanitra anjavona tsy te Enoka satria nakasitrahan'Andriamanitra. Ny filazantsara faratapony indrindra dia ny filazantsara manomana ny olona izay nandray an Jesosy ny aiky ny fahotany tamin'Andriamanitra, niala tamin'ny faharatsiny, mibebaka marina tamin'ny fony, hijoro ho isan'ny olona hiaina mifankasitrahan'Andriamanitra. Zao andro farany zao zay andro hiainantsika iandrasantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy dia andro natao hiomana antsika ampo antsafidy anao ny sitrapon'Andriamanitra sy aina mifankasitrahany. Ny akoatr'izay fampianarana tsy hampionanao amin'Andriamanitra. Aza manany amin'izay zavatra rehetra ilainao eto ambonin'ny tany. Fa ny mahatonga anao mavesatra eo amin'ny nofo rehefa tsy misitraka an'izay zavatra tadiavinao, mbola vesara noty ianao ao anaty. Fa raha ampy ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy ny firaisanao aminy, tena authentika ny fibebanao, milaza marina aminao fa isy fiadanam-po ao anatinao mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ahatonga anao tsy ampitany fiainanao amin'ny hafa nefa mahagaga, fa tsy misy zava-mampahory anao zany rehefa miaraka aminao ny fanatrehany ary makasitraka anao izy. Halleluja. Jesosy niteny inona ary mahatonga antsika za zao ohatra ka anangana séminaire ndray mpandeha. Raha anangana séminaire dia zao fampianarana hoetiko reo teboka 20 ampisongadina ny fiainanao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ka tonga anao tsy orona hantra intsony mandrakizay mitsotra aminao fa manalina ny olona maly an'izany séminaire zany. Zavatra anankiray nefa nilazain'i Jesosy, zay niteneniko hoe miverena amin'i Jesosy dia mibanjina an'i Jesosy ny finoana vaovao. Inona secret ahatonga anao tsy sainanjava mahory fa zay aloka ny vavanao dia akaiky ny fon'Andriamanitra. Raha miray amin'Andriamanitra hono ianao ka mitoetra tsotra be izy ka mitoetra ao anatinao ny teniny dia angatao zay tianao na inona na inona. Tsisy teboka 20 ilaina fa makatoa an'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra, miray amin'Andriamanitra, manokatra vava, livreza ilaina. Ny fampianarana marina dia manondro any Kristy Jesosy sy ny fiombonany amin'ny olony, mihavana aminy, miraisa aminy, ampitoery ny teniny, tsy ilana séminaire arivo zany. Halleluja. Misy
Misy olona avy androany ariva tena resy lahatra hoe zany mihitsy ny marina. Aza hidina le tana to fanatrehanao no lany traoay fanatrehanao no lany traoay sy tia tanana mafy ho any Jesosy. Rehefa tena tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka tanteraka eo amin'ilay isan'ny olona kasitrahany ianao, dia izao ny zavatra ataon'Andriamanitra. Raha ozo ny fahafatesana tokony endringana ny olona eto ambonin'ny tany azy, ny foanan'Andriamanitra tamin'ny Enoka rehefa nakasitrahana. Io akasitrahan'Andriamanitra fa tsy hoe ianao manome teo, za zao fa akasitrahana mihitsy aho zao. Tsy ianao manome teny io, fa Andriamanitra no mahita hoe authentique ny fanoloran-tenanao. Tena mibebaka ianao. Andramony ka izaho fa tsy miova Andriamanitra. Fonao no erany. Fonao no erany. Fa zao milazaiko anao, zay ozo ny famisaviana sy erany maizina manohatra anao any, atao voatr'izao ny tananao ohatra n'iny zany hoe ianao tsy natao atahotra mpamosavy. Ianao tsy natao hanombola hoe iza ny hanafika anao na iza ny atake anao. Fa azo antoka ny ferovany rehefa akasitrahany fotsiny ny fonao sy ny zavatra ataonao. Mba tsangany antanao raha azonao tsara ny zavatra tiako zaraina. Etrety zavatra goavana ohatr'izany. Izy tena namoaka deky rehefa tsy mpamosavy ny tonga misavy anao. Izy no ny teny, le maefa ny zavatra izy no ny teny hoe vovoka ianao raha olombelona ka tsy maintsy ody vovoka indray. Fa rehefa nahita olona anankiray atao hoe Enoka izy, tena nandeha niaraka taminy, nandeha niaraka taminy, ankasitrahany, iray aminy ny foanan'le décret. Ty ray ty miavaka amin'ny 4 miliara eto ambonin'ny tany. Ty ray ty tsy aran'izay niarany tamin'ny hafa fa ataoko miavaka amin'ny rehetra. Halleluia. Mahita fa izy olona eto hiavaka amin'ny olona rehetra. Tsy noho ny hoe satria izy manompo be, satria izy mahay mitory teny be, satria izy mahay mihira be, tsy hoe satria izy mahay mitendry be, tsy hoe satria izy mpanofahofa tanana be, tsy hoe satria izy mpanao aleloy be, fa satria izy miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, miaina amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra. Halleluia. Fa zao no tiako fantatrao, tamin'i Jesosy nidina teto ambonin'ny tany, Andriamanitra naka niendriky ny nofo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia efa nidin'Andriamanitra iombona amintsika sy ho iray amintsika. Mitsika manome lanja tsafidy ny famonjen'i Jesosy, hijoro sy hanaiky ny fitondrany sy ny fiombonana aminy, ary indrindraindrindra ny ho iray aminy. Nde hiara-ndeha amin'i Jesosy Kristy isika, anao ny sitrapony fa raha Enoka no ese voalohany, dia ianao manaraka. Raha vao eo ianao tapa-kevitry ny zotra sy aina amin'ny fiainam-baovao, le fiainam-baovao manko hafa mihitsiny. Ny fiainam-baovao tsy ny fiainanao amin'ilay fiainan'izay tilisa taloha tsony, fa mody hoe manana an' Jesosy dia mionona. Raha pitso sabotsy ny tena fotoana spesial. Raha zay ianao tonga fa mbola nisy teny tsy reny sofinao naniditra tao am-ponao ho zarain'i Jesosy raha pitso. Ny amin'io fiombona sy firaisana amin'Andriamanitra io. Fa ny zavatra tena angatahako amin'Andriamanitra, engane izay teny rehetra amin'ny fafy avoaka ny vavany amintsika, amin'ny alalan'izay mpanompo irahany, mba ho vato fantsika ao am-potsika, anovany ao anatitsika, hiatrehantsika ny fotoam-pampakarana amin'ny fotoana iverenany. Ho avy Jesosy, dia mahafantatrao rehefa ho avy Jesosy, Enoka ny nanjavona voalohany, ese iny, fa be dia be ny amin'izay ny anjavona manaraka. Alleluia. Miaina amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra tsika satria manaiky ho inona?
manaiky ho zanany tsara hitoetra ao amin'ny teniny ary manaiky ho tarehany. Farany be dia be mitsika amin'ny manontany, pastera, ianao rehefa mitony dia ohatra miteny foana hoe tsy anana, tsy ilaina mihitsy ve zany ny vola, tsy ilaina mihitsy ve zany zoso. Be dia be aminareo no miteny amina resaka hoe dia hoana zany ny blessine sy ny sisa amin'ny fitahiny sy ny tsy asiana resaka mihitsy ve, dia tsy mila mifananako ve Jesosy. Ao anatin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia misy zavatra tokony ho fantatsika. Androany fotsiny ny teny an'ity dia tsy teny an'ity tsony aloha fa azavaina ao anatin'ny fotoana foila izy brief fotsiny. Mila ny fananako ve Andriamanitra sa tsy mila ny fananako? Tsy mila ny fanananao Andriamanitra satria tompony zavatra rehetra izy. Atsakany an-tanan'izay mandray aloha, zay aloha valiny. Tsy mila ny fananantsika Andriamanitra fa isika no ilaina. Ny ilaina Andriamanitra dia ianao fa tsy ny fanananao. Atsangany an-tanan'izay mihany. Jereo tsara masony akaikinao, ianao no natogavan'i Jesosy hoe fa tsy ny fanananao. Zay no antony nahafatesany hamonjy atsika. Ny aitsika ny tia no hovonjena mandrakizay mba tonga antsika hiavana amin'ny ray sy ombona aminy. Rehefa tena tia azy sika sy mahatsapa ny asarobidy ny famonjeny dia tsy mahatsiaro azy ho tompon'izay rehetra nanantsika fotsiny, ho tompontsika fotsiny fa tompon'izay ananantsika ihany koa. Zany hoe ny momba antsika sy ny fiainantsika rehetra no an'Andriamanitra. Isika no mahatsapa amin'ny fitiavantsika azy. Fa na isika azy ny momba antsika rehetra koa azy. Atsangany an-tanan'izay mandren'izay fahamarinan'izay. Dia ahoana fipetraka ilay izy? Andao amin'izay ho asehoako anao no mahasamihafa ny atao hoe Andriamanitra mila ny fanananao nefa tsy ilainy akory. Sy ny sokajiana Andriamanitra ny fanananao eo ampiarahana aminy. Jereo ny Lioka 9:9, bokin'ny Lioka 9:9. Tompo tena ny eo anany fahaiza miteny tsy halalina be ny zavatra zaraiko fa mba hamoramora n'le izy ho voarain'ny olona. Zao le izy voalohany aloha tsy mila mifanananao Jesosy fa ianao no ilainy. Zay no antony nahafatesany hamonjytsika tsy ho very mandrakizay fa ny aitsika ny vonjeny mba tonga antsika hiavana amin'ny ray sy ombona amin'ny ray satria tafasaraka tamin'ny ray tsika. Rehefa tena tia azy sika sy mahatsapa ny asarobidy ny famonjeny dia isika no ny fitiavantsika azy no mahatsapa ao anaty ny fotsika fa tsy isika irery satria isika no ny vonjeny fa isika sy ny fananantsika koa dia azy. Lioka 9:1-7. Ary taoriana kelin'izay dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohatra ny toro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 naraka azy mba ny vehivavy sasany izay nisotranony tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria tao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demonia 7, sy Joanna vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Heroda, ary sosana ambany maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Hitanareo izay? Zany hoe rehefa ianao nanompo an'Andriamanitra dia lasa manaraka anao hampanimpona ao an'Andriamanitra koa ny fanananao. Ahoana misehoan'ilay izy? Ny famafazanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy terena. Raha mila mifanananao Andriamanitra dia misy fanantenana ety aloha hoe ilain'Andriamanitra ny volanao. Non. Jesosy afaka mandatsaka vola avy any an-danitra ary afaka mampipotra vola rehefa tena tery-petery eny ambavany trondro. Atsangany tanan'izay mandeha. Fa manino reto olon-dreto tsy nisakanan'i Jesosy fa ny raisin'i Jesosy ny fanimpony tamin'ny fananany. Satria resy lahatra ireo tia an'Andriamanitra dia nahatsapa fa hampanimpony an'Andriamanitra hatramin'ny fananany. Tsy mitovy hoe ianao entaniny sy ianao terem-panahy. Ny fanimpona ianao resy lahatra fahanao. Fa ny fanentanana le mila ny manentana satria mitady izay azahoana avy any aminao.
no zany tsisy fanentanam-bola eto satria tsy ilain'Andriamanitra amin'ny fanananao fa ianao no ilaina. Fa rehefa voavonjy ianao manompo an'Andriamanitra dia terem-panany ao anatinao ampitiavana anao ny asan'Andriamanitra satria ampanomponao an'Andriamanitra hatramin'ny fanananao. Zay tsisy idirako zay. Anao sy Andriamanitra zay tsisy idirako. Satria rehefa nijery ministeran' Jesosy ahako, afaka mandatsaka vola avy any an-danitra izy, afaka manokatra amin'ny vavany trondro azahoana vola izy. Ohatrany tamin'ny cas Petera, fa teto izy tsy nandà reo mpanompo izay nampanompo ny fananany tao anatin'ny ministerany. Rehefa tena ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra, dia tsy pitazana fotsiny ny asa ianao sy ny fanjakana ianao fa lasa partenaire amin'izay satria ampanomponao koa ny fanananao ho an'Andriamanitra. Tsy maretiaka mafy ao an'Andriamanitra. Azonao ngamba le valim-panontaniana atsangana ny tanan'izay mahazo tsara mazava aminao le izy. Asotiaka ro an' Jesosy. Averiko rehefa nila ny fananantsika Jesosy, za mbola tsy nahitan'i Jesosy mihitsy hoe vory le fivoriana niaraka taminy. Dia niteny Jesosy hoe ohatra ny ho an'ny Kapernaume efa vizana kely ny rantsoko, fa mila manatitra ho amin'ny fandehanako azy satria tsy afaka mandeha tongotra. Mbola tsy nisy zany. Fa teto ataitra be mihitsy ny hoe nisy nanaraka an'i Jesosy izay nanompo azy tamin'ny fananany koa. Zany hoe raha diky tsy manentana mihitsy ho amin'ny fanomezana na fanatra satria tsy izay ny tanjona fa tonga izy hamonjy no fanatsika. Jereo tamin'ilay mpanan-karena te ho tanteraka iny raha tadidinareo amin'ny boky Matthieu 7:20. Tsika tonga dia any amin'ny Jesosy mihitsy mandray lesona fa tsy hoe zavatra maniditsidina. Tonga dia ny tompo mihitsy, ny fiainan'ny tompo mihitsy nijerentsika. Dia ilay fiainan'ny tompo eo am-panompona mihitsy ny zaraiko aminareo. Ohatr'izao ny zavatra hitako sy remarque ny fanamasina ao anatin'ilay izy dia mazavatsava ny resaka eto. Amen. Ao anatin'ity resaka ity zany tsy misy tokony eritreritra ntsony hoe very volako hoe makaiza ny anina ianona mikepoka iry mangalatra izy manina, tsisy an'izay. Mazava be ny resaka eto hoe Andriamanitra ny tianao, ianao manompo azy dia mpanomponao azy koa ny fanananao. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny asa fanompona ny fahatsapahatena fa zay ianao azy an'Andriamanitra ka maika ahafahany rehetra mombanao. Ao Matthieu 7:20 nahitako ho Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao mandehana amin'ny dio ny fanananao ka omeo malahelo dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary viana araka. Jesosy tsy niteny tamin'ilay mpanan-karena teto hoe andana amin'ny dio ny fanananao dia ataovy fanatitra. Fandano izy omeo malahelo. Jesosy tsy mila fanananao. Ny fataterahana ianao votsitra tsy miraiki-po amin'ny vola, fa raha le vola fotsiny no entinao ampanompona dia io no ampandrinao adisa saina hoe manao asa fanompona be manrombaka mihoatra loatra amin'ny zavatra rehetra ngamba ny any an-danitra amin'izao fotoan'izao mitsika dia lasa ohatrany tranquille zany ny ao anatinao miaina ao anaty ota satria mieritreritra ianao fa azo vidiana amantsolotra ihany koa sy kolikoly Andriamanitra. Ka rehefa manao be ao amin'ny fanjakana ianao dia mba mahazo manotakily, mahazo ny famindram-pony, misy ohatra ny hevitra diso zay apetraka devoly ary alaiko baraka eto androany fa be dia be voafatotra anatin'ilay izy amboary aloha le toe-po satria tsy ny alehibe amin'ny fanatitra nakasitrahany ianao fa ny toe-ponao resy lahatra eo am-panateterahana fanatitra fa hanompo azy amin'ny fanananao ianao resy lahatra ny ova hitoetra tsara isan'ny olona akasitrahany mandra-pialanao eto an-tany. Ho avy Jesosy! Entitra ty resaka ty. Jereo fa raha io amin'ny bokin'ny Lioka 7:27 jerena dia hita fa nisy ireo mpino an'i Kristy nanoana ny asa fanompona tamin'ny fanarahany an' Jesosy. Marina fa afaka miandatsaka vola amorona avy any ambavany trondrona tamin'ny Petera izy, fa nanaiky izy ny fanompon'ny olona tamin'ny fananany. Io mantsy toe-pon'ny Farao. Tadidinareo Farao amin'ny bokin'ny Exodosy, mahazo mandeha daholo nareo fa natahotra an'ilay loza izy efa niakatra ny degré dia hozy izy ngaray avoany olo kozy izy Andriamanitra nompoany any efitra. Mahazo mandeha daholo nareo fa ny fitaovanareo sy ny fananareo tsy azonareo entina.
dia ozy izy Mosesy tsia andeha hanompo an' Jehovah ny anefitra zay miaraka amin'ny fanananay rehetra. Ka anisan'ny fahadiso-kevitra ihany ary azoko lazaina hoe fitiavana n'izao tontolo izao miafinao amin'ny Kristy ny fananana toepo tsy mahafoy ny zavatra rehetra nefa milaza fa tia an'Andriamanitra. Test 0. Manomboka amiko raha jeren'Andriamanitra zao mitory-teny eto miseho mba miteniteny an'izany nefa mbola tsy zany ny atao anatiko. Dia Andriamanitra mahafantatra an'io amin'ny fotoana tsy mbola miaina ao anatin'le isan'ny olona ohatran'ny Enoka mba hakasitrahany satria mitady tombony tsy marina na te hiavaka. Io tsy miankina amin'ny hoe ianao mahavita zavatra ngeza be, fa ianao hita n'Andriamanitra fa manana toepo goavana eo am-panompona azy. Ny ao anatsika iny zao no am-panompontsika n'Andriamanitra anatina fandresen-dahatra, fa tsy endrikendrikeny ivelany eo am-panompona mba te ho zavatra. Tsy le hitan'ny olona, tsy mandray fankasitrahana amin'ny olona, tsy mitady zavatra hafa akoatrizay tadiavin'Andriamanitra antsika eo am-panatanterahana ny asa fanompona. Io tsy misy hoe raha vao tsy tia azy ao dia tsy zao. Ahoana moa zany ny ataoko amin'izany? Zany tompo ohatry ny tsy afaka anentana avy pasteur Rodolphe amin'izany. Mazava aminao zavatra zaraiko zay, mazava tsara izy zay. Zavatra zaraiko eto dia tsotra, tsy mila ny fanananao aloha Andriamanitra. Nanoloran'i Jesosy ny aina ianao aloha. Fa rehefa resy lahatra ianao dia manao ohatry reto anabavy sy ny rehetrarehetrarehetra, lasa adininao hatramin'ny fisianao aza indraindray. Satria zay ne mahatonga Jesosy ny teny iza nitoanao ety an-tany fitiavana ranamparo tsy misy toantanya fapo Jesosy anao lay rano velona fanatrehanao no lany trahoay fanatrehanao no lany trahoay. Eno eny inona ny tenineo amin'ny Luka 4:7 ozy izy hoe ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekeno mpianatra. Fa foizana attitude toepo le izy tsy vola ataovadreo ny tanan'olo izy tsy tia hoe tsy nombre le izy hoe tsy volume fa fo ataovadreo ny tananao fo zay tsy mahafoy zay rehetra nananareo tsy azo ekenao mpianatra. Mora kely le miteny hoe za disciple, fa ny tompo mila mahita hoe tena disciple asitiaka alohan'Andriamanitra. Tsy za no miteny an'izany tsy za no miteny an'izany, Jesosy no miteny an'io. Noho izany le izy fo le izy, ka ny olona tena tian'i Jesosy dia mazava ho azy fa mahafoy ho amin'ny fanjakany. Tsy mila fanairana, tsy mila fanetanana, manaiky Jesosy ny fanompon'ny olona tamin'ny fananany ho fitarany fanjakany araka ny fitiavany ireo tsirairay avy zay resy lahatra tamin'ny fony ka nampanompo ny fananany ho an'Andriamanitra. Ary eto ny ampisongadina an'izany dia mikaly tao an'ny toeponao mahafoy. Tsangana amin'ny toerana misy anao, mifankasitran'Andriamanitra dia ho fiainan'ny olona zay resy lahatra ompony hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
zava-poana mifanompotsika raha ohatra tsika isan'ny olona tia piasa n'Andriamanitra foana. Vao ny olako asehoy fahagagana, ataovy zao Andriamanitra, ataovy ry Andriamanitra. Ny important amin'Andriamanitra, inona ny zavatra tsy ankasitrahany mbola iainanao nefa mpandeferana ho azy mandrakandroany. Misy fotoana ny toroteny azontsika atao hoe indroapolo misesy fahamarinana ny zarainy eo fa ny ao anaty fon'ny olona raha mbola tsy resy lahatra ny ala amin'ny faharatsiny dia mavesatra aminao foana zay teny tonga eo. Za ndray no nitarohan'ny tompo androany. Tena ho anahy mihitsy le tena tsy masika micomprendre anao. Ama pasteur Rodolphe anahy dia micomprendre anao ary raha tiany ho fantatra dia ezaka mihitsy ny comprendre sy andohalika eo anao satria mitovy ihany tsika sy nareo. Fa eto tsika mila mandray fanapakevitra ianao eo amin'ny toeranao sy Andriamanitra rery. Tsisy idirako le izy ny rana hitondra teny fahamarinana anaitra anao mba hampitodika ny ao am-ponao hibanjina n'Andriamanitra mba ho isan'ny olona izay ankasitrahany. Okreny teny rehetra reny tsy andalo fotsiny eo amin'ny fiainanao fa nova sy anaisotra anao tsy ho andevo ny fahazaran-dratsy. Ao anatin'ny fandiniten'Andriamanitra dia afaka mamangy anao amin'ny alalan'ny fanamasina izy. Tsy hitanareo any reto hoe tsy hitanareo ny kolisiko rehefa mitokanao amin'ny biraoko mivavaka ho an'izany teny izany. Fa na izaza mandohalika an-dranomaso miteny amin'Andriamanitra, Tompo aoka ny zavatra toriko mba ho tonga fiainako, za koa mangetaeta an'izany. Tiako ny aina amin'izany fotoriko izany. Tsy fantatro hoe ataiza eo anatin'Andriamanitra ny fata hitondrany andro any. Tsy azany fa azy. Fa ny ao anatiko mangetaeta isan'andro isan'andro. Tompo, teo isan'izay ankasitrahana za no faniriko ambony indrindra. Raha mivavaka ao anatin'ny ray andro tsy manam-potoana hitondrana mambavaka ny tenako, fa manam-potoana be ao anaty fitokanako mieritreritra sy misaina ny hafa ary raha mba mitondra mambavaka ny tenako dia ny fandrosoko hiaina ny zavatra toriko. Satria ny teny izay zaraiko aminao dia fanahy sy fiainana. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Noana tsy mangetaeta ny fahamarinanao Andriamanitra, tsy afaky niala amin'ny sitraponao mandrakizay ahy. Very ara-lavitra anao Jesosy, mampianara dia manangana isan'andro isan'andro ho karazan'olona miaina sy mandeha ny sitraponao. Iriko isan'andro isan'andro no isan'izay miaina n'izany sitraponao zany. Angatao fanamasina, angatao fanamasina, angatao fanamasina, angatao fanamasina, fanamasinao. Avelako ireo hiasa mahery atao anatiko, hitari-dalana ho tanterako amin'ny sitrapon'i Jesosy. Anaitra isan'andro ho isan'ny olona mandroso ara-panahy, mamoaka ny vokatry ny fanahy, miaina amin'ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Diovy afanahy masina, angatao amin'Andriamanitra esory ireo zavatra rehetra tsy nambolenao eo amin'ny fiainako. Esory ireo zavatra rehetra manelingelina ny fifantohako, tsy ombonako aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ajoroy ho lehilahy araka ny fonao isan'andro, tsy handeha afa-tsy eo amin'ny sitraponao, satria mamiko ny fakahita aminao sy ho fofombady apakarinao. Mahita anao Jesosy eo, hitsika eo amin'ny fiainako, satria tiako ianao, mamiko ianao, ary ianao ny iriko mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao ity tanana mafy ny tompo mazoa toerana vetivety fa rehefa vetsika mbola hitsanga ny vavaka fanindroany indray amin'ny fahatsarana sy famindrapo eo amin'ny fiainantsika tsiray avy. Anao filazana kely mpanao filazana dia anao fanatritsika vetivety. Azadino fotoanantsika raha-pitso ny fotoanantsika raha-pitso sabotsy dia fotoana spesial eny baibasy. Andraisantsika teny fiainana io fotoana io iarahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra
ao amina toerana anankiray iombona antsika amin'ny isaky ny asabotsy maraina ary ny manaraka dia ho tohizan'ny pasteur sandratra amin'izay. Ndao tiaka ho an Jesosy ary tiaka ho an Jesosy tsika misaotra an'Andriamanitra tsika miresaka amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny mpanompony. Halleloja. Raha pitsoaraka ny nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia fotoanantsika amin'ny valora sasany ery amin'ny gastro eny bypass avoloha, tsy ao amin'ny gastro fa eo akaiky ny gastro, so dia ao amin'ny gastro ianao mitonga fa vokisoma tsara ny nofinao fa aleo fanalovokisana amin'ny valo sasany hatramin'ny 1:12 eo. Fotoanantsika sabotsy communion izay tsy eto amin'ny tranopokin'olona Analakely. Betsaka amintsika manontany ao amin'ny ararotiko etona, betsaka amintsika manontany ao amin'ny directa hoe aiza ny fotoam-pivoriana fotoam-bavaka rehefa alahady. Marina fa ny HVK mission dia tsy manana fiangonana fa ny pasteur eto amin'ny asa fanompoana kosa dia misy ny vondrom-bavaka izay ierahana itohizany teny sy afahantsika mitomba ao anatin'le teny. Misy fotoana vitsivitsy maromaro ohatra hoe eo amin'ny Shalom Mantanimena sabotsy manomboka amin'ny 7 New Cold misy koa eny Andoharany Fotsy tsy mazaza isokatra atsoatsy misy ny eny Andoharany Fotsy misy hatrany sabotsy namehana mivelatra be ny asa fanompoana ho antsika izay mametraka an'ilay fanontaniana ao amin'ny direct. Izay ny fotoana alahady. Ny fotoanantsika alatsinainy kosa, latsinainy talata larobia dia mitovy mifandaharam-potoana, izany hoe amin'ny 7 hatramin'ny valora sasany ao amin'ny Champu Analakely Riana faroa ny alatsinainy dia sekoly famana olana, ny atalata sekoly fanasitranana, ary ny alarobia sekoly fitahipanasy fanambiana toetra, ary sekoly tokantrano. Amin'ny zoma amin'ny herin'ny androany raha tia hanatrika an'ilay fotoana ianao ary asaina ampitiavana mba ho tonga hanatrika an'izany fotoana izany dia eto amin'ny tranopokin'olona Analakely ny fotoanantsika manomboka amin'ny 4. Zay ny fotoanantsika amin'ny ankapobeny dia asaiko ianao hitsangana ary iaino ny radio FM 90.8 izay mandeha tsy tapaka. Afaka asaina koa ianao manaraka ny pejitsika ao amin'ny FB HVKL mission events archive ao reny toriteny reny ary ao amin'ny YouTube HVKL-mission ihany koa dia apresiantsika merina iaino mba ho tonga fiainantsika avadio etaeta fa raha mpanompon'Andriamanitra ary moa tena hoe maniry sy mivavaka raha neny tsara an'ilay teny teo ianao dia hoe raha mivavaka izy ho azy dia mba hiainany an'le teny izay apetraka Andriamanitra eo am-bavany fa ny andanian'le fotoana zany akoatran'izay dia mivavaka ho azy ho anao. Andao tsika tsy ho fa mba ho samy mameno mibanga. Andao tsika hoe tena hoe ho terem-panahy, tena ho terem-panahy mba hiaina an'le teny. Amen na? Andao tsika hivavaka asandrato ny tananao fa afaka nanome fanatitra ho an Jesosy ianao asandrato koa ny tananao fa nitory-teny teo dia mikasika ny hoe fahafoizana. Raha tsy afaka ianao nanolotra tsy maninona fa oka kosa tena ny fonao tena hoe an Jesosy zato isan-jato ny mombanao tena an Jesosy zato isan-jato ianao manontolo sy ny fanananao tena hoe ho an Jesosy zato isan-jato. Asandrato ny tananao dia ataovy izany vavaka izany ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay misaotra ny amin'ny fahafahana nomenao anay, misaotra ny amin'ny hery tanjaka izay nomenao ahafahanay mahavory arena. Misaotra fa afaka nanolotra ho anao izay amin'ny ampahany fa ny fanirinay Jesosy dia tena hoe ho tonga fiainanay izany fahafoizana ny tena ray manontolo izany ary tsy ny tena ihany satria izahay dia teo mpianatra ao. Izany anisan'ny teny nampitondrainao mpanomponao, napetraka ao teny ambava mpanomponao hoe ho tonga mpianatra izahay Jesosy tsy ny tena ihany fa ny fahafoizana ny momba anay manontolo tokoa Jesosy rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy manokanareo izay tsy afaka nanolotra sy nanome ho anao mba tena hoe ho anao zato isan-jato kory zareo Jesosy dia mba ahatsiaro anao izy rehefa amin'ny fotoana misy fahafahana eo aminy. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny teny sy ny fanairana izay apetraka ao teny ambava mpanomponao mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy.
Alléluia. Alléluia. Da sy tia tanina mafy ho an'ny tompony. Tena mifona fa tsy maintsy mizara ny tem-pamarinana foana. Ary zay zavatra tenenin' Jesosy, pura zay zavatra tenenin' Jesosy no zaraiko. Tsy teny zavatra mihoatra ary tsy teny zavatra latsaka, fa zay zavatra fahamarinana lazain' Jesosy. Zay ihany tsy maintsy ho zaraiko amintsika rehetra. Tianareo ve le izy? Atsangany antanareo na tianareo le izy dia mitiafa mafy ho an'i Jesosy. Amen. Zao anefa aza vela isy fanamelohan-tena fa tsy misy fanamelohana ao Kristy Jesosy. Raha mbola hitanao hoe tsy tanteraka ianao dia manana faniriana hiaina amin'ny fahatanterahany foana. Rehefa mivelontsika misy antenaina foana. Tsy tonga izy hanameloka antsika ao amin'izany teny izany, fa tonga izy hampirehitra hitahita tsara ao anatinao mba ahafahanao mandroso miaraka aminy. Mino an'izany ve tsika rehetra? Atsangany ny tanan'izay mino hoe tena androso fa Jesosy. Ao ary fivavaka ho anao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny takarivo dia mivavaka ho an'ny tsiray avy izay tonga eto. Ny ankona ny tsiray avy izay tonga eto. Mba hitehirizanao an'izy ireo. Mba hijoroanao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ho Andriamanitra tena hitarika azy ho amin'izany lalan'ny fahamarinana izany, amin'ny alalan'ny fananao masina. Miainga avy eo amin'ny teny pahamarinana voarainay sy ny révélation voarainay. Eo ianao Andriamanitra no manomboka rehefa tonga etaetanay izany. Ary ianao no nilaza hoe zavatra anankiray ny tena nilazainao hoe sambatra zenona sy mangetaeta ny fahamarinana, ary ny teninao ny fahamarinana. Ianao Jesosy ny fahamarinana, fa ozy izy ianao hoe izy no fikisana. Ianao tsy niteny hoe sambatra zenona sy mangetaeta valim-bavaka na arena na amin'ny zavatra amin'izao fiainana izao, dia zay novalianao fahavikisana. Fa ny fahavikisana ny lazainao dia nampanatenainao an'izay olona nona sy tena mangetaeta n'izany fahamarinana izany. Vavaka Andriamanitra, izany fahamarinana teninao izany atonga anao hijoro hiasa mihoatra noho izay zavatra endrasana ianao. Satria raha Enoka aza teo amin'ny toerana nisy azy, olombelona tsotra nanao izay nakasitranao, dia nataonao niavaka tamin'ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany amin'ny fiainany. Tsy nampandalovana ho fahafatesana izy. Ny antony Jesosy, azoko ny tenin'ny Paoly hoe zay mbola tsy tany maso nandrenesiny sofina, naniditra tao am-po niza nefa nomaninao an'izay tianao. Apetrao amin'ny fonao amin'ny tananao ankavanana dia tenenao Andriamanitra, tia ny foko Andriamanitra atolotro anao androany. Anjakao tanteraka ny momba rehetra. Ho iray aminao hiaraka aminao anao izay akasitranao. Amasino Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masinao, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako ny sitraponao, ho fiangonana tsy misy petipetina na fiketronana, fa vonona ny ho akarina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo sady raintsika koa. Izy tanteraka ny fiainanareo ny fiadanana, fahasoavana, ny fahatsarana, ny fahamarinana. Atombony eo ny fiainanareo ny karazam-piainana ho isan'izay akasitrahany. Izy dia hiasa mahery eo ny fiainanareo rehefa nampanantena. Fa ombanareo mandrakariva izy ary tsy ala eo ny fiainanareo izany ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mandehana amin'ny fiadanana, mijoroa amin'ny fahasahiana, atoko mandrakariva ny fahamarinan'ireo teny izay voaray, mba hamirapiratra sy ho fantsona anehoana ny fahatsarana ny fisianao. Ho lavitry ny rofy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho lavitry ny faharatsiana rehetra ianao. Izy eo amin'ny lainao hiaro ny tongotrao tsy anjera eny an-dalana. Ary izy ihany koa ny azonanao amin'ny tanam-pahasoavany ahatonga anao tsy ho lavina aiza na aiza lianao.
mahitanao iaina amin'ny fiainam-pahamasinana tsy ho rembo ny fahavala amin'ny falotom-piainana zany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa salama ianao fa tsy marary, matanjaka ianao fa tsy osa, mahery ianao fa tsy malemy. Andriamanitra iantoko anao ary izy ombanao amin'ny heriny sandriny mahagaga ary tsisy arombaka anao amin'ny tanany, ary raha iasa ho fiainanao izy tsisy asakana mandrakizay. Tononoko fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Hitanareo le Jehovah ka iaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo le Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo le Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amen. Aza misy mihetsika aloha, todika kely amin'ny olona eo akaikinao dia zao teneniny zao tsarovo hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia misy lavitra noho ny fisianao, ary ny fisiko ohatry ny tsinitsinina mihoatra noho ny fisiny, satria izy no antom-pisiko. Dia zao amin'izay ary hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Veloma tompoko, azadino fotoana tsika raha-pitso toy ny le androany, fa zavatra mbola tsy reny ny sofinao no izay nytenen'Andriamanitra aminao. Ampitombo anao hatrany eny Kristy, tahiry anao hatrany eny izy, ary atateraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao hatrany ho voninahitry ny anarany. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy, raha-pitso indray ary